Fahevrenantsika ny resaka mahakasika ny fitrandrahana ny ranomasiny Madagasikara amin'ny alalan'ny Siapiarina Jono mbola mitoetra eto ny dinga izay iarahantsika sy ny vondrona Europeana mahakasika indrindra ny firosoana amin'ny fanavaozana na tsy ny fifanaraha-piaramiasa amin'izay jono industrialy izay tafiditra ao anatin'ireo teboka ho an'ny arenany ny ministeran'ny jono ny lesoka nataony tamin'ny fifanaraha-piaramiasa tamin'ny Japon ka mahatonga ny fifampidiniana amin'ny vondrona Europeana aharitra kokoa. Isan'ny vohitra ireo nandritry ny tatitry ny asa vitan'ny ministeran'ny jono sy ny loharanon-karena manga tao anatin'izay herintaona ny jorony izay. Angom-baovao ny Rina Fanirisoa amin'ny rindran-tsary ny Doda Rajarinjato. Efa tafiditra ao anatin'ny dingana fa fito ny fifampidiniana izao i Madagasikara sy ny vondrona Europeana eo amin'ny sehatry ny jono industrialy raha ny tatitra nataon'izy ireo androany nandritry ny herintaona ny joroan'ny ministeran'ny jono. Tanjon'i Madagasikara ny ampiakatra ny sara-panjonoana sy ireo tamberim-bidy rehetra ho tombotsoan'ny firenena. Ho asiana sara ny arak'izany ny fahafahan'ny mpanjony vahiny miditra ao anatin'ny fari-dranomasin'i Madagasikara. Eo amin'ny 7e négociation zany no misy atsika zao. Ny anisany adihevitra akovana anatin'izy io zany dia niteboka mahakasika ny resaka paquet financier izay tiana ho ampiakariny tsika satria efa nametraka atsika ny resaka redevance izay efa napetraka ny ministera dia hanatsaran'izay resaka lafinera-bola izay no anisany adihevitra ka io zany misy parametra maromaro no mifandraika amin'izay parametra zay zany no amin'ny fampiakarana ny resaka ara-bola zay. Anisan'izay zany ohatra resaka droit d'accès aux ressources. Zay zany dia anisan'ny adihevitra anankiray hoe aiza hoeza atsika zao. Misy resaka stratégique be ao anatiny fa tsy horesantsika tena détail fa stratégique io resaka io. Fa tsy ahivina fa nisy fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny Japon sy ny ministeran'ny jono sy ny loharanon-karena manga momba ny fitrandrahana lamatra ny 20 jolay lasa teo. Tapaka tamin'izany fa 7,9 $7 no omenan'i Madagasikara mandritry ny 2 taona izay asan'ny sambo japonais miisa 10 aty amin'ny fari-dranomasitsika. Betsaka ireo nilaza fa kely io tamberim-bidy io raha oharina amin'ny tombotsoa azon'ny Japon amin'ny fitrandrahana. Ho fanarenan'izany indrindra dia tafiditra ao anatin'ny fifampidiniana amin'ny vondrona Europeana ny fanenana ny isan'ny sambo hitrandraka eto amintsika. Hoena efa taona ihany koa ny fotoam-pitrandrahana raha tokony hoenitaona izany. Anisan'izay ohatra ny membran'ny navira ampiasain'ny zareo. Taloha zany zareo nampiasa sambo hatrany amin'ny 750 no nampiasain'ny zareo tamin'ny accord taloha. Amin'izao zany dia miady atsika mba hampihena ny mba hifanaraka tsara amin'ny resaka vokatra izay hifanarahana no ny sambo miasa eto amintsika. Anisan'ny teboka azo resantsika koa zany resaka durée. Taloha zany dia tany amin'ny 9 taona 20 taona no ny durée dia zana zany io mba eo amin'ny 4 taona farafahabeny no durée ny protocole apitaka atsika miaraka amin'ny européenne. Izay teboka zay mamaritra ny resaka teti-bola rehefa avy eo dia eo anatin'ny adihevitra atsika zao miroso ny adihevitra ary nametoky zany ny européenne sy ny partie Madagasikara fa mbola vonona miroso amin'ny négociation zay atsika zao. Mitana anjara toerana goavana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ny sehatry ny jono. Betsaka ireo firenendehibe no maniry ny hitrandraka amin'ny fari-dranomasitsika. Tokony ho tombony miabo ho an'ny toe-karena arak'izany ny sehatry ny jono ho iatran'ny ministera. Ankoatr'izay ihany koa anefa tanjon'ny ministera ny ampisitraka ny malagasy ny tombotsoa azo avy amin'ireo arena voajanahary ireo.